Voalohany dia manoloana ny zava-misy ato amin'ny firenena tamin'ny herinandro tia dia mijoro izahay AV7 satria misy ny atao hoe zavatra tsy rariny amin'ny firenena. Amin'ny maha-malagasy dia manazo firenena feno Andriamatora Valomanana mody eto Taninrazana. Araky ny valazan'ny Tonjotra dia misy ny andininy faharoapolo hoe mahazo mody Andriamatora Valomanana. Nefany nisy koa ny andininy fahaefatra amby dimapolo izay milaza hoe amin'ny fotoana mahamety azy. Ka noho izany tonga Andriamatora Valomanana ary tampantairana tokoa no nahenonay ny fahatongavana Andriamatora Valomanana folo teo aloha. Ny votoatin'ny zavatra nolazaina Andriamatora Valomanana moa dia fiantsina ary tena nanoana ny fo tokoa maha-olombelona. Manoana ny fo satria raha tonga teto izy, raha nisy ny fanontaniana napetrakinareo mpanao gazety dia nilaza izy Andriamatora Valomanana fa hoe na AV7 na AV6 dia vonona eo anaminy ary fitsaran'ny mpandresy no tsara azy. Idirako angamba ny fitsarana malagasy mino fa ny fitsarana malagasy dia manana fiandrianana ka any fitsarana malagasy no namoaka iny didy izay nanameloka Andriamatora Valomanana ny famonjana manam-pahafaty. Tsy diranay zany, zay tsy tsara fa ny milaza zavatra nisy kosa zay teto amin'ny tany firenena. Nisy ny tolona nataon'ny vahoaka malagasy tamin'ny taona 2010 ka rehefa nandeha ny vahoaka malagasy ny tolona dia tifotra vararaka moa no ny anjady taminay. Maro taminay ny maty, maro koa ny tsy tafaty ary mbola zay izay mitsangana amin'izao fotoana izao dia misy nitondra takaitra. Noho izany malahelo zahay manoloana ny tenin'Andriamatora Valomanana. Raha raisina hoe ray aman-dren'ny firenena nitondra firenena ve tompoko dia mavita teny ohatran'ireny. Enatra ho an'ny firenena malagasy reny, tsy fampiseho masoandro reny. Tena raisina hoe ompa atao amin'ny firenena vahoaka malagasy ireny teny nataony Andriamatora Valomanana reny. Noho izany zahay fikambanan'ny niarambona tamin'ny taona 2010 na ny AV7 dia manameloka tanteraka amin'ny fonay sy ny eritreritray ireny fomba sy fihetsika nataony Andriamatora Valomanana reny. Zahay dia vonona iona amin'ny Andriamatora Valomanana marika amin'ny fotoana zay mety eto amin'ny firenena. Zahay eto dia mangataka fitonana mahefa satria efa misy fitonana mahefa eto, fitonana voafidim-bahoaka eto, manana ny filoha i Madagasikara. Zay tany tandalana manana ny lalana mifehy azy ara-demokratika. Mangataka amin'ny filoha zahay Andriamatoa Rajaonamampianina, Andriamatoa filoha zahay AV7 dia mitodika aminao tany tandalana Madagasikara. Mitaky zahay no ampiarana ny lalana amin'ny antsakany sy ny andavany. Marina fa ny teniny Andriamatora Valomanana hoe fitsahana ho an'ny mpandresy io tsy natreako na amin'ny fomba inona na fomba inona ataon'ny fitsarana dia vonona zahay iona amin'ny Andriamatora Valomanana fa amin'ny averiko iny mandeha ampy zay ny famonona, ampy zay ny raha latsaka mba tsy mivoaka malagasy tsy manatsiny intsony no fatifaty foana na aradratra foana fa ataovy araky ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny fanjakana.